Alléluia. Dia faly miarabantsika mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra izay tonga eto amin'ity toeran'ity androany. Misy amintsika efa teto tamin'ny maraina, misy vao tonga kosa dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izay tonga eto amin'izao toerana izao. Mino fa ny antony ahatongavanao eto dia tena hoe hitady an'Andriamanitra. Sa tsy izany ve? Raha tena hitady an'Andriamanitra ianao androany dia ny fonao ny sainao rehetra dia hafantohy any amin'Andriamanitra avokoa amin'ity androany ity. Ataovy tena hita an'Andriamanitra mihitsy androany hoe ianao dia olona mangeta entany eo aminy, satria raha mangeta enta ianao tena hihetsika Andriamanitra, hidina izy hiaraka amintsika eto izy amin'ity androany atoandro ity. Ndao aritsika hiaraka hitsangana tompoko, hiaraka hisaotra an'Andriamanitra avy hatrany isika amin'izao fotoan'izao nafahantsika hanompo azy eto amin'ity toerana ity izany. Hivavaka ary isika. Ry Andriamanitra rainay masinao, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao. Ianao no antony izao fotoana izao, ianao no tompona eto amin'ity toerana ity ihany koa. Andriamanitra raha tonga eto ny fiangonana dia tena hoe ahitanao, atsapa ny fanatrehanao, tsisy ody maina eto Andriamanitra androany fa tena hoe andray avy aminao avokoa. Izay rehetra hanompo anao amin'ny fony rehetra androany dia tena hojerenao manokana Andriamanitra. Apetraka feno ampelantananao ny zavatra rehetra na ny fiderana hoentina eo anatrehanao ary dia efa apetraka sahady eo ampelantananao izany. Ny fanatitra izay ho ataonay dia apetraka eo ampelantananao. Ny teninao izay horenesinay androany tompo dia tsy handalo fotsiny amin'ny sofinay fa tena hitoetra betsaka aty anatinay. Fanay masinao ianao no hidina eto amin'ity toerana ity, hamango ny fon'ny olona tsirairay avy, na ny eto amin'ny fiangonana izany na ny any tokantrano tsirairay avy ihany. Ianao no hitaridalana anay, ahafahanay tena manome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao. Misaotra betsaka anao izay fanay masina. Ianao kosa ary devoly androany, tsy misy toerana ho anao eto, tsisy toerana ho anao any anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy ihany fa rohana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Jala ianao devoly, tsisy toerana ho anao, tsisy toerana ho anao amin'ny olona izay any tokantrano any. Ny programa ratsinao rehetra, ny fahafahambaraka izay mety hoentinao dia mandamoka avokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsofina rano izao fotoan'izao amin'ny fahombiazana, tsofina rano izao fotoan'izao amin'ny fiadanana, tsofina rano izao fotoan'izao amin'ny fitahiana. Ka izay rehetra manotrina, izay rehetra manompo an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra dia tena hoe ahita an'Andriamanitra izy. Mankasitraka anao Jesosy eo, mankasitraka anao fanahy masinao. Alléluia. Amen. Avy hatrany sika dia hiaraka amin'ireto mpitarika fiderana reto tena hoe hanompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira isika. Ka na inona zavatra hanentana ny mpanompon'Andriamanitra antsika eto dia mino fa tena ho ataonao amin'ny fonao rehetra izany. Sa tsy izany ve? Izavy izy manana tanana afaka mihetsika androany, afaka mba hasandratra ve izany? Raha mety dia izy roa mihitsy dia manombo mite hafa ho an'Andriamanitra sady ho fandraisantsika ny mpanompony. Alléluia! Alléluia! Ie dia mentsika an'i Jesosy foana ho voninahitra satria azy izany fahatsiantsika sa tsy izany ve? Fiadanana ho antsika rehetra eny amin'ny toerana eny. Alléluia! Feno voninahitra ianao satria androany ianao dia mpanome voninahitra rehefa hatramin'izay ianao mahazanaka Jesosy ianao dia mpanome voninahitra azy. Tenin'Andriamanitra dia manamafy hoe izay manome voninahitra ataovy mafimafy azafady. Androantsika dia hiravoravo amin'ny alalan'izany hoe fahasaran'Andriamanitra. Fony zavatra be dehibe izany hoe voninahitra, manan-kaja, lehibe, feno fahatsarana. Alléluia! Ianao nefa androany noho ny amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompo izay nalatsaka teo ambony azy fijaliana dia afaka manantona an'izany seza fiandrianan'Andriamanitra izany. Dia tsy iza ny eo ambony seza fiandrianana fa ilay mpanjaka ny mpanjaka dia afaka manantona an'izany ianao amin'izao fotoana izao. Ndao tsika hisaotra an'i Jesosy. Mety aminao ve raha anandra tanana ambonitsika dia hisaotra an'Andriamanitra sahady satria tsy ny olona rehetra tokoa no afaka hanatrika an'ity fotoana androany ity fa notsongain'Andriamanitra manokana atao anatin'ny maro ianao afaka manatrika an'izao fotoana feno voninahitra sady hidina eto ny fanamasina ny eo ny heriny ary asa izy araka ny spesialiteny satria izy ilay tsy miova maro senior mandrakizay. Makasitraka anao izay Andriamanitra.
miditra eto amin'izao fotoan'izao jesosy eo miditra eto amin'izao fotoan'izao amin'ny alalan'ny fisaorana izahay satria lehibe loatra ianao lehibe ianao sy ny famintraponao lehibe ianao sy ny fatsaranao saotra andriamanitra makasitraka ny amin'ny fahombiazana lehibe izay apokanao eto amin'ity fotoana ity satria tena lehibe ianao ary tsy misy azoarina aminao andeha omenay amin'ny alalan'ny tera andeha omenay amin'ny alalan'ny aja andeha omenay amin'ny alalan'ny voninahitra makao an'ny voninahitra ny zavatra rehetra ataonay eto androany makasitraka raha eo makasitraka jesosy eo losika mbola ite-tanana mafy be le tea-tanana ataonao androany dia mba tea-tanana mafy be voninahitra jesosy atao arahantsika orakoram-pifaliana halleluia tsara ny tompo isan'andro san'andro dia mety ve raha mitendray ianao androany hoe raha ilaza hoe tsara ny tompo dia tsara ampiko ny tompo halleluia tsara ny tompo tsara ny tompo isan'andro san'andro isan'andro san'andro halleluia sy tea-tanana mafy eo an' jesosy ataontsika iravoravo androany ary ilaza fa izy tokoa lehibe voninahitra tena feno voninahitra ary tsy misy azoarina amin'izany voninahitra zany na afaka soloana zany tsy afaka soloana zany fa izy rery ihany ny be voninahitra da ohatra sika iaraka iravoravo tsika rehetra mihitsy ny andray anjara Voninahitra voninahitra fiadanana fiadanana voninahitra buona versica e voninahitra allora si jesosy rery ihany voninahitra ary asandrato mafy mihitsy ny feonao ny fona rehetra androany daontsika miaraka mandrabe ho any jesosy ny voninahitra ho any jesosy ny voninahitra ho any jesosy ny voninahitra Jesus is voninahitra salae once Jesus is voninahitra once Jesus is voninahitra once Jesus is voninahitra once Jesus is voninahitra salae once buona vermersi che yazani once Jesus is voninahitra once Jesus is voninahitra once Jesus is voninahitra salae once Jesus asalaga bunyang tanatsika once voninahitra once Jesus voninahitra once Jesus voninahitra salae once Jesus voninahitra ai santiatsika me voninahitra Jesus Asanratun panzaka Asanratun panzaka Asanratun panzaka
isika ihany hoe izy ihany jesosy no izy Jesosy Louise, é batata bonita. Oh, Jesosy Louise, é batata bonita. Jesosy Louise, é batata bonita. Oh, Jesosy Louise, é batata bonita. jesosy no izy Jesosy Louise, é batata bonita. Oh, Jesosy Louise, é batata bonita. Jesosy Louise, é batata bonita. Oh, Jesosy Louise, é batata bonita. asideka miaraka amin'ny orakora mpifaliana orakora kamanay voninahitra jesosy alleluia alleluia zany mino hoe azonao tsara le fizotryn'le fiderana teo dia ny hoe manome androany tsy hoe rehefa anatin'ny fotoam-pivavahana tahaka an'izao foana sika vao aneo manome voninahitra an'andriamanitra fa ny fiainana andavanandro dia natao fanomezam-boninahitra andriamanitra ohatra anankiray fotsiny songako amin'izay fitandremantsika ny fotsika dio dia efa fanomezam-boninahitra satria mankatozantsika sady izany be ny fiainantsika mitoetra amin'ilay famasinana dia fankatoavana izany dia efa manome voninahitra an'ilay hafa indrindra ndao zandratsika ny tanantsika dia raha mety aminao ny zavatra rehetra eto dia tsy fombafomba akoriny fa fotoana manakaza sady misy fanatrian'andriamanitra izany fanatrian'izany tena inoy mihitsy amin'ny fonao rehetra fa rehefa mihinao an' jesosy ianao tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia ho tsapanao zany androany satria zanaka ianao dia saintsaino izany fanebiazan'andriamanitra zany tena saintsaino amin'izao hoe manahoana tokoa moa jesosy sy ny voninahiny zany zany sady tsy lavitra fa ao anatin'ny fonao izy amin'izao fotoana izao tsy aiza zany tsy lavitra fa le hoe atody izy amin'izao fotoana izao anatin'ity fanatrehana be mahery vaika ity izay tena hoe ilohy amin'ny fonao rehetra fa eto izy ale-panasitrana anao makasitraka tomba makasitraka amin'ny fonao rehetra izay amin'izao fotoana izao tena makasitraka satria tsy lavitra tokoa ianao fa ianao ne eto e le omenay voninahitra le mikasika amin'ny fonay androany satria ianao dia ao anatinay ao makasitraka anao izay jesosy menanao miasa jesosy menanao ny voninahitra voninahitra jesosy androany alleluia 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 alleluia
fisambabaka zany amin'izao fotoan'izao mevoninahitra jesosy menanao jesosy mihaja menanao ny voninahitra menanao litera miakoga ao anatrerinao zay hoanao jesosy hoanao jesosy hoanao ny tera sy haja hoanao ny voninahitra hoanao jesosy ny tera mandrakizay 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 tenainanao jesosy halleluja 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 hoanao hoanao vivo hoanao ny voninahitra fanetianoko izay le iankohaka eo anatrany jesosy any androzy amin'ny fonay rehetra mihitsy ny ankofanay eo anatrianao lehibe voninahitra indrindra misaotra ny amin'ny raha nalatsaka ao nanananay fahafana nanantona ny ankohaka teo anatrianao androany tena makasitraka tompo makasitraka jesosy eo fa androany koa izay izay ra-panome voninahitra anao dia mangetaheta hita izany sy atsapy izany eto amin'ity toerana ity mangetaheta sy ahita ary tena tsapa sy tsapahitanana eto amin'ity toerana ity halleluja 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 tiao tompo manantona dia ahita ny voninahitra taony ny foko taony ny foko sy ny fana tazony tsara ny fifandraisanao amin'izao fotoan'izao fifandraisanao amin'i jesosy amin'izao fotoan'izao fa io fonao torotoro amin'io androany tsy ataony tsinitsinona fa andao mbola averintsika ihany le rahateo hoe tiao tompo manantona anao ao tiao tompo manantona anao dia ahita ny voninahitra
Andriamanitra mitsaoka anao ny fiangonanao ny olona rehetra eto amin'izao fiangonana izao sy ny any tokantrano dia miondrika eo anatrehan'ny fahalehibiazanao ianao ilay izy hatr'izay ka ho mandrakizay ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ilay Andriamanitra fiandohana sy fiafarana ianao no anaterana fitsaoana ankehitriny misaotra raha eo misandratra amin'ny ambony indrindra ne ianao hisandratra amin'ny ambony indrindra eo amin'ilay seza fiandrianana ne ianao ho aminay kosa ny fiadananao alleluia alleluia amen ndaontsika hite tanana mafy fa afaka nanompo an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fiderana mazahoany toeranao moramora dia te hiteny aminao Jesosy androany mety izany no mijoro eto izany no hitanao eto fa afaka Jesosy mihitsy no miteny directement anatin'ny fonao hoe tena tiany ianao tena tiany ianao mbola tsy ary akory ianao mbola tsy teraka ianao dia efa fantany daholo ny mombanao efa nomeny anao ary Jesosy Kristy mba ho famonjena ho anao fitiavana daholo ny anton'izany rehetra izany sika olombelona nefa matetika dia tena hoe manota mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra manoto sika dia rehefa manoto sika dia miafina ho azy amintsika ny tavan'Andriamanitra ny ota izay ataontsika nefa matetika dia avy ao anatin'ny fotsika ao no mivoaka ny toe-potsika indraindray mahatonga atsika manosika atsika hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra manosika atsika hanana toe-po tena tsy araka ilay andrasan'Andriamanitra amintsika izay olona izay tiany mihitsy ka andao ararontsika izao fotoana izao ndaontsika hivavaka raha mety aminao dia ndaontsika tena hivavaka androany hanolotra ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra hoeto eo anatrehan Jesosy ny fonao mba ho amboariny mba ho tefeny mba hifanaraka amin'ilay standara tadiavin'i Jesosy hoe olona ohatra izao ny tadiaviko dia ho tonga aminao izany hoeto eo anatrehany ny fonao ten'Andriamanitra koa dia efa miteny hoe anaka ozy izy atolory amin'ny fonao aza misalasala tsony androany nda hoentintsika eo anatrehan'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka izany fotsika izany ahondreo ny lohanao eo atoerana ihantsika ny vavaka dia asandrato ny vavaka hoe Jesosy eo ity aho ity ny foko omeko anao hitoeranao ho lapanao tenenao amin'izay fomba hitenenanao anazy fa ny tsara indrindra dia hoe le ao anatin'ny fonao mihitsy no loharanao hoentinao eo amin'ny Jesosy ahafahany tena manamboatra anao ahafahany manamboatra ny toe-ponao mivavah mafy ataovy aza mieritreritra hoe izany eo akaikinao aza mijery akory hoe izy olona eo akaikinao io fa ataovy tena hoe ianao sy Jesosy ny eto hoeto eo amin'ny Jesosy ny fonao hoeto eo amin'ny Jesosy ilay toe-ponao ilay mpankala olona iny hoeto eo anatrehan'i Jesosy izany mba ho amboarina androany ilay toe-ponao ilay tsy mety mamela heloka iny hoeto eo anatrehany izany androany satria ianao olona ho any an-danitra olona
anompo an'andriamanitra mandrakizay any an-danitra ianao a tsy ho tafiditry ny lanitra mihitsy ianao raha ny toe-ponao tsy mifanaraka amin'ilay ilan'andriamanitra dia mivavaha mafy amin'izao fotoan'izao mivavaha mafy teneno mihitsy jesosy hoe jesosy azokafako anao ny foko hoentiko eo anatrehanao izy dia amboary dia tefeo dia volavolao arak'ilay mety aminao jesosy a oh alleluia 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 jesosy eo indreto zahay tonga eto anatrehanao ianao ilay tomponay ianao ilay mpanjakanay ianao ilay mahay manamboatra ny zavatra rehetra ianao ilay mahay mandamina ny zavatra rehetra hoentinay eo anatrehanao ny fonay amin'izao fotoan'izao tompo ianao nefa nyteny fa mila tandremana ny fonay satria avy amin'ny fonay no hevian'ny aina dia hoentinay eo anatrehanao zany be dia be jesosy any zavatra ataonay mety mahatonga miteraka fahotany zany avy amin'ny alalan'ny fonay ka dia hoentinay eo anatrehanao hoentin'ny fiangonana eo anatrehanao ankehitriny ny fony ilay fony tsy mety mamela heloka iny ilay fony tsy mety ilay fony mbola mitana lolo-po amin'olona iny jesosy a ilay fony tsy mahay manaiky iny jesosy a ilay tsy mahay manaiky ny sitraponao sy ny teninao iny hoentiny eo anatrehanao zany amin'izao fotoan'izao hoentin'ny fiangonana jesosy eo sokafanay anao ny varavaran'ny fonay midira ao anatin'ny fonay ianao dia aoka tena hitoetra ao anatinay ianao ho tonga tempolonao ny fony tsirairay avy izay tonga eto amin'izao fiangonana izao eny fa na dia ny olona ny tokantrano azy hoentiny eo anatrehanao zany hidiro ny fonay tsirairay avy manjaka ao anatinay ianao mihitsy ny jesosy aleranao iny mihitsy ny korina hiparitaka ny anatinay tsirairay avy ihany amin'ny alalan'ny fonay avy koa zany rehetrarehetra zany amboary ny toe-ponay mba tena ho kristianina marina izahay tsy kristianina saritsarony fotsiny jesosy eo fa tena hoe kristianina arak'ilay ilainao tena olona mahafapo anao amin'ny lafiny rehetra indrindraindrindra mahafapo anay amin'ny lafiny toe-ponay mivavahatra any ianao mivavaha mafy hoeto anatrehan jesosy ny toe-ponao mba hampitombo ny ara-panahinao mba hampatonga anao tena androso amin'ny fanarahana an' jesosy amin'ny fony rehetra fa tsy ho bloken'ny toe-po ratsinao oh alleluia 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 jesosy eo ny fonay e hoentinay eo anatrehanao te androso hiaraka aminao zay jesosy a te androso mandrakariva hiaraka aminao zay dia ny fonay no lalana voalohany hoentinay eo anatrehanao tehirizo ny fony izao fiangonana izao jesosy eo tehirizo zay mba tena ho fiangonana modely tena kristianina modely tsy eto amin'ity fiangonana ty ihany fa any amin'ny fiarahamonina izay misy anay ihany ka noho ny toe-ponay izay efa namboarinao jesosy a dia ho resy lahatra ny amin'ny mahavavy-olombelonao tokoa zahay alleluia alleluia rehefa afy nanolotra ny fonao an jesosy ianao a dia atoloro an jesosy ihany koa ny tenanao rehetra manontolo aza misy andrimbinana aza misy analanana dia kely ary fa tena movanao rehetra trany etapindokatra ny apaladia atolory an jesosy zany mba ho voatahiry ianao ny sainao atolory an jesosy zany ka ninona décision ho raisinao dia tena hoe décision avy amin'ny jesosy zany tolo-tsaina avy amin'ny jesosy no entinao miatrika ny fiainanao alleluia jesosy eo tsy ny fonay ihany no entinay eto anatrehanao fa ny tenanay rehetra manontolo izay mahakasikasika an'ity tenanay ity dia anao avokoa ianao no nahatoy izao anay andriamanitra ianao no nahatoy izao anay mendrika indrindra raha tolotra ianao ny momba anay rehetra ny tenanay rehetra trany etapindokatra any apaladia anao manontolo jesosy anao tsy an'ny tenanay izahay tsy an'ny olona manodidina anay izahay fa tena hoe anao hatramin'ny farany ianao amafisy eo anatrehan jesosy fa ianao dia tsy hivadika aminy na inona mitranga eo amin'ny fiainanao na inona zavatra mety midona amin'ny fiainanao dia amafisy fa ianao tsy hiala amin'ny jesosy zany vao maika ianao hijoro hatrany vao maika ianao anamafy ny fifandraisanao hatrany amin'ny jesosy tohizo hatrany ny fanoloran-tenanao tohizo hatrany ny fanoloran-tenanao fa raisin'i jesosy zany eto izy androany miaino anao izy andriamanitra velona ny andriamanitra izay tokontsika tsy lalo-dalovana fa mahare alleluia alleluia oh anao zao olona rehetra zao anao izahay anio ampitso ary mandrakizay ny fanahinay ihany koa jesosy dia efa miray amin'ny fanahinao alleluia alleluia O vem ni fuku
tanana mafy ho fisaorantsika an Jesosy satria efa nanamboatra anao Jesosy, efa nanovanao izy, efa olona vaovao ianao androany. Ny ampahirezako anao fotsiny dia izao hoe azajanona hoe rehefa alahady toy izao ihany ianao voanolotra ny fonao sy ny tenanao, fa isan'andro any tokantranonao any. Mety hoe indray mandeha isan'andro, indroa isan'andro, intelo isan'andro, isaky ny mahatsiaro ianao dia atolory an Jesosy foana ny tenanao mba ho voatahiry ianao ka raha ho avy any amin'ny raha ny lanitra Jesosy dia ianao sika rehetrarehetra izao dia hiaraka andovan'ny lanitra, hiaraka amin'ny Jesosy avokoa. Aleloia. Eny ary tompoko tonga amin'ny fotoana izay hitenenan'Andriamanitra amintsika indray isika amin'izao fotoana izao. Omaly ny fonao, omaly ny sainao fa efa niaino anao Jesosy teo anjaranao indray izao niaino azy, manakambara aminao izy androany dia aoka ny fonao tena ho vonona ny amin'izany. Dia andaontsika hanao hira anankiray fangatantsika ny fanahy masina mba mpiratra amin'ny masom-panahintsika, mba hanazava ny fotsika ahafahantsika tena mandray an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ao alirany hira dia androso avy hatrany mpanompon'Andriamanitra izay ho ampiasainy be androany hitenenany aminao dahoatra. Ndao ankipitsika mahasonofintsika dia tany tsara ny fifandraisanao amin'ny fanahy masina. Tumpoka siu indray, tumpoka siu indray, ny fonay arotsay aminay, ny fanay masinao, turitany Pentecosta, tumpo mitinuvay, ny fiainanay. Tumpoka siu indray. Tumpoka siu indray, ny fonay arotsay aminay, ny fanay masinao, turitany Pentecosta, tumpo mitinuvay, ny fiainanay. Fanay masino, fanay masino, avy. Fanay masino, midinale. Fanay masino, fenoriao, vai kiuanao ny fokoantsaka. Fanay masino, fanay masino, avy. Fanay masino, midinale. Fanay masino, fenoriao, vai kiuanao ny fokoantsaka. Vai kiuanao ny foko, vai kiuanao ny fokoantsaka. Vai kiuanao ny fokoantsaka. Tia tanana mafy tsika fandraisantsika ny mpanompony Alléluia. Voalohany moa dia misaotra an'Andriamanitra lehibetsika ny fahasoavany sy ny fitahin'Andriamanitra manokana ka mbola afaka manana tombotsoa miaraka manompo an'Andriamanitra tahaka izao. Saotra an Jesosy be mihitsy isika satria inoko fa resy lahatra ianao hoe fahasoavany sy ny famindram-pony ary ny fitahiny dia mbola tonga eto isika hiaraka hanompo an'Andriamanitra androany. Dia faharoa manarakaraka izay atolotra ho antsika rehetra ny arahaba
mba hampiranintsoa amin'izao fotoana izao a arabaiko manokana isika izay atao anatin'ny trano fivavahana arabaina ihany koa ianareo izay manaraka ny fotoam-bavaka ataon'ny fiangonana ny fiandrona kely a amin'ny alalan'ny Facebook a izany mirary atsika ho tain'Andriamanitra ny tenako amin'izao fotoana izao a ary mirary ianao ankoa mba tena hitan'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny amena ny zavatra lehibe tiako entina amintsika androany dia izao hoe tena fotoana manan-danjo eny an-tren'Andriamanitra ity fotoana ity ary raiso tena fahasoavana ho anao manokana hoe afaka iaona amin'Andriamanitra androany satria ny baiboly dia miteny manao hoe tiako izay tia aho izy ary izay fatra-pitady ahy dia tsy maintsy mahita anahy dika izay raha tena misy fitiavana an'Andriamanitra ao am-ponao ao ka tena hitady an'Andriamanitra marina ianao dia mampanantena Andriamanitra androany manao hoe tsy maintsy mahita an'Andriamanitra ianao androany tsy maintsy mahita an'Andriamanitra ianao androany halleloia ka dia ny voninahitra atolontsika ho an'Andriamanitra ray a ho an' Jesosy zanaka ho ary ho an'ny fanahy masina izay miaraka amintsika eto amin'ny toeran'ity amin'izao fotoana izao ny anetanako antsika faharoa dia izao hoe aoka tsy olombelona no tetiavinao aoka tsy olombelona ihany koa no hokatsahanao fa zao ny teneny ny tiako izay ty ahy ary izay fatra-pitady ahy izany olona izany ny ahitanahy izany hoe tena ny ao am-ponao a ny maizy anao mihitsy a dia ataovy hitan'Andriamanitra fa tena mitady an'Andriamanitra marina halleloia dia tsofina rano ny anaran'i Jesosy hoe ianao izay tena hitady an'Andriamanitra marina ahitan'Andriamanitra ianao androany ahitan'Andriamanitra isika rehetra androany oa halleloia amena ka dia hivavaka isika amin'izao fotoana izao a ho an'ny tenin'Andriamanitra izay a hoentina androany a atoandro hivavaka ary isika tompoko Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka sy manome voninahitra anao indray no ny hery ny fahasoavanao lehibe sy ny fitantananao ary ny famindram-ponao mbola mankasitraka anao mankoa satria efa be dia be ny fahasoavana nomenao sy ny zarainao taminay teo a misaotra ny amin'izay efa nataonao ary mbola misaotra anao ankoa izay ny amin'izay mbola ho ataonao ankehitriny raha io ity aho mijoro eto amin'ny toeran'ity androany satria hiraka ako fitaovanahako ny rahanao eto a isolo vavanao indray Jesosy androany ahako dia mivavaka eto anatrehanao a petraom-bavako ny teninao ary eo teny rehetra efa nomaninao ary efa vohomanao ankoa zarainao ho an'ny fiangonana dia ataovy mivoaka am-bavan'ny mpanomponao zany ary omaninay ny fonay omaninay ny fanahinay ankehitriny mba handray ny fanambarana tsara lavitra izay efa omaninao omenanay Jesosy eo mangataka aminao zay mba ny fanahy masina ny eo alefanao hiasa ao anatinay tsiraray avy hikasika amin'ny fosiny fanahinay meo anay ny fahaizanay mandray fahaizanay miaino tsara izay teny rehetra efa nomaninao anay Andriamanitra satria ny teninao Andriamanitra o aina ho an'ny mahazo azy a ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra mitenena tompo fa vonina iaino ny mpanomponao rehetra arovako amin'ny rahan'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra ka tsy azo ny fahavalo ongotana tsy azo ny fahavalo engelenina akory a fa dia izay rehetra vohoman'Andriamanitra ao anay dia ho raisinay zato isan-jato izany ho raisinay zato isan-jato zany ho tonga votsy mety loha ao anatinay ny tenin'Andriamanitra ka moa be eo amin'ny fiainanay izany amin'ny anaran'i Jesosy ho tonga tany tsara andrin'ny tenin'Andriamanitra ny foa mampanahana fiangonana ka dia amoavy telopolo eny amoavy enimpolo eny amoavy zato eny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mankasitraka raha izanaka fanahy masina o omena ianao fanahy masina amin'ny fotoana sy ny sehatra rehetra ianao ny avelanay anjaka sy anapaka ary ianao ankoa ny asa eto anatin'ny fotoana rehetra izay hitenenao aminay ka dia amin'ny anaran'i Jesosy voatazo fotoana izao amen alleloia dia ndao ary a horaintsika ny baibolitsika vakitsika vetrany amin'ny filazantsara marika toko faefatra vakina manomboka ny andiny fa fito amin'ny telopolo filazantsara marika toko faefatra andininy fa fito amin'ny telopolo a dia apokalipsy toko faraiky amin'ny roapolo a eo amin'ny andininy a fahadimy marika toko faefatra vakina amin'ny andininy fito amin'ny telopolo a tsy maninona faranantsika ny andiny raiky amby efapolo dia apokalipsy toko faraiky amin'ny roapolo eo amin'ny andininy fahadimy a ihany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ary izany tenin'Andriamanitra izay voasoratra anatin'ity baiboly masina ity a izany
Ary nisy tafidrivotra mahery, nisy inona hony? Nisy tafidrivotra mahery ary ny andrerazerany alin-drano ny samykely ka nila ny fenin-drano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny ondana teo ambodin'ny samykely teo ambodin'ny ondana ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra ô, tsy mampaninona anao va izao afatesana izao. Ary ny fo izy dia ny teny mafy ny rivotra sady nilaza tany ranomasina hoe mangina mitsahara, ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary azafady tompoko, ary aroa izy taminy, nahoana no sary-tavatra ianareo, tsy mbola manam-pinoana ihany fa ianareo. Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Apokalipsy 1:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao mivaky ny tenin'Andriamanitra. Ary olona mipetraka ambonin'ny seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ary koa izy soraty fa matoky sy marina ireo teny ireo. Ny lohahevitra akatsika fampianarana izay ampitonain'Andriamanitra atoandro ity dia hoe afaka mbola hovain'Andriamanitra ireo izay zavatra mampahory ianao ireo fa aza matahotra ianao. Afaka mbola hovain'Andriamanitra ireo zavatra izay mampahory ianao ireo fa aza matahotra ianao. Izay ny lohahevitra izay ianarantsika amin'ity atoandro ity. Ny noko sy ny antenaiko dia izao, eto ny fanamasina androany. Ary raha eto ny fanamasina amin'izao atoandro izao dia hiteny amintsika tsakanavaka izy, na vaovao ianao, na izy ianao, izay tonga eto amin'ity toerana ity na manaraka izao fitaoam-bavaka izao dia tsarovy fa afaka hiasa mahery vaika amintsika tsiraray avy ny herin'Andriamanitra. Koa ny teboka voalohany indrindra azy entiko manomboka fampidirana ny tiafatra ity dia hoe io Andriamanitra ivavahantsika io, le Andriamanitra antsoina hoe Rain'i Jesosy Kristy Tompo, dia izy ny Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery ary ekeny ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetrarehetra izay misy, ny hery rehetrarehetra izay misy, toy izany ny aretina, ny olana, ny fantrana, hatramin'ny fanaratsy azy dia tsy maintsy manaiky ny fahefana ary tsy maintsy manaiky ny hery rehetra izay ananan'i Jesosy Kristy Tompo. Na inona zavatra misy, na ety ambonin'ny tany, na ny any ambanin'ny tany, na ny anatin'ny rano, na ny any an-danitra azy, dia voalaza ny soratra masina fa manaiky eo ambany fahefan'i Jesosy avokoa izany zavatra rehetrarehetra izany. Mety manontany teny ianao hoe ny olako ve mbola manaiky azy, ny aretiko ve mbola manaiky azy, ireo zava-manahirana anahy ve mbola manaiky azy, ireo trosako ve mbola manaiky azy? Entiko tompoko, tsy misy tsy manaiky an'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra, ny hery rehetrarehetra, ny fanjakana rehetrarehetra, na inona io na inona. Hatramin'ny rivotra sy ny ranomasina aza ngery havana dia nanaiky an'i Jesosy ka afaka niova izany rehefa tonga teo anatrehany. Araka ny tantara vakintsika tao amin'ny Marka 4, manomboka 17 dia voalaza ny soratra masina toa nisy rivotra mahery, ny fofofo na melakana izay nandehana nyreto mpianatra niaraka tamin'i Jesosy tamin'izany fotoana izany. Raha maha-olombelona tokoa dia ohatry hoe tranga miatra manaina, zavatra efa miatra manaina, ary tsy voavaha maha-olombelona intsony ny zavatra ny tranga sy ny seho tamin'ity indray mitoraka ity. Ary izay no natonga ny mpianatra ny teny tamin'i Jesosy hoe ory Jesosy mpampianatra anay eo, tsy mampaninona anao va raha maty izahay, tsy mampaninona anao ve raha velona mifoateto izahay. Izany hoe zavatra efa miatra manay izany, efa mbava hoana ny fahafatesana izany,
ary zay na tonga an'izy ireo nanotikotrona an' Jesosy hoe mba mifoaza ianao satria araka voalaza ny soratra masina natory Jesosy tamin'ny fotoana io. Raha natory Jesosy dia ohatrany hoe niady rery ny mpianatra, nanao izay farahery ny mpianatra, nietsika tamin'ny herin'ny tena ny mpianatra, nampiasa ny fahaizana sy ny fahalalana ny mpianatra, fa tsy nety nitsahatra ny tafitra ary tsy nety ihany koa nijanona ny onjan-dranomasina aroso ny soratra masina raha hoe efa saiky niletika nilakana izay nandehanana izy ireo tamin'izany fotoana izany. Fa ny zavatra mampahery dia izao, ny zavatra rehetra, ny hery rehetra, ny fahefana rehetra dia manaiky ny fahefana eo am-pelantanan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen na ve? Halleloja! Ary mbola izany ihany koa ny tenenako aminao androany hoe aza matahotra ianao fa ninona misy, ninona zavatra atrehanao, tsy maintsy miovy eo androany, tsy maintsy miovy eo androany, manaiky an'i Jesosy eo androany ary hovain'Andriamanitra fo magaga amin'ny fiainanao hoe halleloja! Amen. Nomboka nitsangana Jesosy. Rehefa nitsangana izy dia zao voalaza ny soratra masina, nomboka niteneno mafy. Nahoana hony? Nomboka niteneno mafy ny rivotra sy ny ranomasina manao hoe mangina ka mitsahara ary niaraka tamin'izay dia nilamina tanteraka ny fiainana. Ohatsy ny Apokalipsy 2:25 afaka mbola vaozin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetrarehetra rehefa eo anatin'Andriamanitra dia mbola possible azo ovaina foana ry havana. Na dia zavatra velotaka rehefa mavahoana ny fahafatesana azy, na dia velotaka rehefa impossible ary, raha mbola eo Andriamanitra ka etoraka aminy ianao, miovy io androany, miovy io androany oa. Halleluja! Amen. Rehefa tony tsara ny andro dia zao nataony mpianatra. Iza moa ity ozy? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza teneniny tonga dia nanaiky azy. Nanaiky azy ny rivotra sy ny ranomasina ary tena tonga nanteny aminao hoe i Jesosy ilay tompontsika, Jesosy ilay mitoetra ao anatsika, Jesosy ilay nekenao mba ho tosy ambonjy ny fiainanao manokana dia manana ny hery, manana ny fahefana ary izy dia ekeny zavatra rehetra na herinina io na herinina. Ka hoy aminao androany mampanantena Andriamanitra ry havana, mampanantena antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa hanao zavatra vaovao amin'ny fiainantsika izy androany. Zao teneniny aminako, zao teneniny aminao, zao teneniny aminao izay any an-tokantrano any, indro avoziko ny zavatra rehetra. Halleluja! Halleluja! Afaka ho avozin'Andriamanitra io androany. Inona zavatra mamahory anao amin'izao fotoana izao? Inona zavatra mamatotra anao amin'izao fotoana izao? Inona zavatra manan-kejy anao amin'izao fotoana izao? Inona ireo zavatra tena hoe mampitebiteby, mampitahotra anao? Ohatra ny hoe raha maha-olombelona dia tena miorooro anao angambany. Tsy hitanao tsiny hoe izany lalako bana fa mampanantena Andriamanitra androany. Amin'ny alalan'izao teny ampitondrany azao, teneno amin'ny fiangonana, teneno amin'ny olona fa afaka mbola ho avoziko ny zavatra rehetra. Halleluja! Amen na ve? Ary rehefa izy mitondra fanavozana amin'io zava-mampahory anao io dia zao ny teneniny manao hoe ho afainganiko amin'ny fotoanany izany. Izany no anafaingana izany amin'ny fotoanany ozy. Mety nanontany ianao hatramin'izay efa ela ihany ny vavahako, efa ela ihany nantom-poko an'Andriamanitra, toa efa ela ihany ny antsoko an'Andriamanitra, toa efa ela ihany mba nandoliako. Dia mety manontany ianao fa ahoana ihany izy ity? Aiza ihany ilay fiovana? Aiza ihany ilay Andriamanitra miasa? Aiza ihany ilay Andriamanitra izay mamonjy ahy? Mety zany ny fanontaniana mipetraka ao anatinao angambany izay manaraka izao fotoam-bavaka izao. Fa zao ny azadiny ry havana. Izao ozy no anafaingana izany amin'ny fotoanany. Izany hoe rehefa tonga fotoanan'Andriamanitra hanova ny tantaram-piainanao io dia ho afainganana izany. Ho afainganana izany. Tena izany hoe akaikinao ho afainganana ny fanovanana io androany. Amen na? Tsy izany mamorona zany fa faminaniny Isaia nge ndao vakitsika Isaia 40, 220 tapany farany. Isaia 40 amin'ny 220 eo amin'ny tapany farany. Dia zao ny teneniny teny hoe indro avoziko zavatra rehetra. Dia zao ny teneniny eo amin'ny tapany farany hoe izaho Jehova no aninona hono. Anafaingana izany amin'inona? Amin'ny fotoanany.
izady ho zany nataony amintsika senao androany ho avoziko daholo le zavatra rehetra mampahory anao io dia za no anafaingana izany amin'ny fotoanany tanteraka aminao zany androany tanteraka aminao zany androany ho afanganan'Andriamanitra ny fanavozana ny fiainantsika ireo ho afanganan'Andriamanitra ny fanavozana ny tantaram-piainantsika hoa halleloia amen ve indro avoziko ny zavatra rehetra ozy dia za no anafaingana zany amin'ny fotoanany nampahory ny mpianatra ny rivotra sy ny ranomasina nampitahotra an'izy ireo natonga an'izy ireo ny tena nietrehitra hoe maty angamba ny isika fa vao tonga ny fotoanan'i Jesosy niarina izy dia zao ny teneny rivotra ry ranomasina mangina anareo dia mitsara nafanganiny ny fanavozana ny tantara rehetra tonga dia ozy ilay mpianatra iza rangaty manaiky anazy ny zavatra rehetra androany ankeo miteny aminao ny aretinao ny olonanao ny zava-manirana anao ny fikorotananao ny adinao rehetra androany anafaingana ny fanovana ny tantaranao Andriamanitra anafaingana ny fanovana ny tantaranao Andriamanitra hoa noho izany fiangonana faharoa noho izany zay efa lazain'Andriamanitra taminao ary efa tao am-pon'Andriamanitra dia tsarovy fa tsy maintsy ho tanterahany aminao zany amen na inona efa nampanantenan'Andriamanitra taminao na inona efa lazain'Andriamanitra taminao ka tao am-pon'Andriamanitra zao ny lazavaiko amintsika fony itsika vao natsoan'Andriamanitra ho zanany ary natsangan'Andriamanitra hoe olona dia nisy fikasana marobe tao am-pon'Andriamanitra ho aso anao nisy fikasana tsara be tao am-pon'Andriamanitra ho anaso anao dia izay mahatonga antsika ampanantenan'Andriamanitra androany hoe zay efa lazainy tamintsika zay efa tao am-pon'Andriamanitra ihany koa dia tsarovy fa tsy maintsy ho tanterahan'Andriamanitra amin'ny fiainako sy ny fiainanao zany amen ka hoy amintsika zany hoe noho izany ary aoka ho antsika zay tonga eto zay efa nanapa-kevitra hanompo an' Jesosy itsika rehetra zay efa nanapa-kevitra ihany koa hoe hanolotra ny fiainanao an' Jesosy dia tazomy hatramin'ny farany ny finoanao aza manaiky verin-dalana ka mijoro foana ianao ry havana eo anatrehindreo zava-misy atrehanao reo averiko tsara ho anao zay efa nanapa-kevitra hanompo an'Andriamanitra nanaiky an' Jesosy mba ho tosom-piamonjy ny fiainanao manokana dia tazomy ny finoanao mijoro foana aza manaiky ho kivy ianao eo amin'ny lohan'ireo zavatra misy atrehanao ankehitriny na inona zavatra mety atrehanao zany na inona zava-misy zany dia mila tazomy hatramin'ny farany finoana mijoro foana ianao aza manaiky ho kivo iaho eo amin'ny lohan'ireo tranga misy ireo fa efa nampanantena Andriamanitra ny eken'ny zavatra rehetra fa afaka ho avozy ny zavatra rehetra ry havana tandremo sao dia kivy tandremo sao dia malem-panaka hiverin-dalana fa mampirisika antsika eto ny tenin'Andriamanitra tazomy hatramin'ny farany finoanao mijoro foana ihany koa ry havana eo amin'ny lohan'ireo zava-misy rehetra na inona sedra sy ady mety lalovanao io dia atao vitan'Andriamanitra hoe mbola vonona nompo azy ihany koa ianao na inona ho iaho mety sedra lalovanao ankehitriny na inona ady mety tena hoe atrehanao amin'izao fotoana izao dia atao vitan'Andriamanitra mihitsy hoe izahako sy ianao dia mbola vonona nompo an'Andriamanitra foana hatramin'ny farany amen tsy maintsy ho tonga ilay fotoanan'Andriamanitra tsy maintsy ho tonga ilay fotoana izay efa voahoman'Andriamanitra hanovana ny tantaranao sy ny tantarako ary amindren'Andriamanitra antsika ry havana ary tononiko amin'ny anaran'i Jesosy zao an'ilay fotoana hanovan'Andriamanitra ny tantaram-piainantsika zao an'ilay fotoana hanovan'Andriamanitra ny tantaram-piaina zay manao amena mafy halleluia amen ve amen tsy maintsy ho avy ilay fotoana hanovan'Andriamanitra io tantaranao io ary tsy maintsy ho avy ihany koa izy hamonjy antsika amin'ny lohan'ilay zava-manahirana sy ny sedra mety lalovantsika araka ny teniko teo aloha manarakaraka izay ihany koa dia zao ny vaovao mafaly ambarako aminao androany ity ny zavatra mampahery be anahy tsy haiko hoe firy volana na firy taona ka izay ny ainanao tao anatin'ny ady tao anatin'ny olana mety efa manontany tena mihitsy ianao rovina ihany
miefa miona mpanompon'Andriamanitra ka manao andraso efa kely sisy na mitaredretra izy dia ahoana andraso ihany misy olona izay ndra ihany dia niteny nareo pastera koa nge enjana raha nao fampahirezany enjana be nareo raha ampahery pastera ve aminao ilazandray hoe tena vitany aminao raha nabavy tsy tonga ianao dia tsy hivavaka tsony na tonga dia zao ampinono ny saina miahitanao hotorana eo akaiky koa tsy zakako satria za tsy dia mahay mikosika torana fa mamoaka dia volony ny haiko tena tonga dia minona vitany amin'iny aza mieritreritra nintsony tsozy ianao tonga tena pastera milaza loza ary tsy akaty aminay tsony angambany ianao mety tsy anatinay tsony ianao mety ozy ianao loko miva pastera hafa ty pastera ty otra mpilaza enjana pastera tsy maintsy ampahery anao andraso foana efa ho avy io andraso ary soratra masina raha dia miteny Abakoka Abakoka toko faharoa dia miteny na dia mitaredretra ary Andriamanitra dia andraso tsy maintsy ho avaingana zany Andriamanitra aleloia ka itely vaovao mafaly amparako aminao androany ny zavatra tsy vitanao tao anatin'ny taona maro ny zavatra mety tsy azonao tao anatin'ny fotoana maro dia vitan'Andriamanitra anatin'ny ray mpimaso ny anomeanao azany aleloia amena zay tsy azonao hatramin'izay zay mbola tsy tonga hatramin'izay zay tsy vitanao hatramin'izay ao anatin'ny ray mpimaso omen'Andriamanitra zany ho ataon'Andriamanitra aminao zay manao menina mafo azany aleloia tsy mitaredretra zany izy rehefa tonga amin'ny fotoana ny riavana zay ny azadino tsy mitaredretra zany Andriamanitra rehefa tonga amin'ny fotoanany na dia jerefinareo reto ohatra anankiroa teneniko reto zao hoe na dia zavatra tsy vitanao tao anatin'ny taona maro ary ny zavatra tsy azonao tao anatin'ny fotoana maro ary dia vitan'Andriamanitra no manao an'izany ary manome an'izany ao anatin'ny ray mpimaso rehefa tonga io fotoanan'Andriamanitra io tsy mitaredretra zany Andriamanitra inona moa ny dika le mitaredretra tsy maninona zany tsy mipetrapetraka ina koa dika zany mipetrapetraka zany tsy maninona moa zany tsy milamindamina angana be hoe zay sainanareo anazy ao ary fa tsy mitaredretra fotsiny izy rehefa tonga zany le fotoanany indraindray no manontany efa ela ihany mivavahako faty hanina ty anao alibavaka rery amin'ny ray maraina vao matory Andriamanitra fa aiza ihany ianao sasatry ny tonga etona pastera sao dia mbola le devoly foana ary ty apetrahana tanana ny lohanao isanandro anao fandimy pastera metraha tanana ny loha aina daholo ty tanana pastera rehetrarehetra ty eo ambony lohanao ary na dia mikipy ary dia vainao tanana pastera ray anina zany iza indray ary raha mibe ratrana zany ohatra mibotabota indray ny tanan'izy zany ainao daholo ny tanan'olona rehetrarehetra nataonao daholo izy ty rehetrarehetra ty fa zao teneniko aminao hoe aza miravoravo tanana aza manaiky hemitra aza manaiky ala amin'ny tompo fa zao ny tenenina aminao androany rehefa tonga fotoanan'Andriamanitra zay tsy vitanao tao anatin'ny taona maro zay tsy azonao anatin'ny fotoana maro amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'ny ray mpimaso ho azonao zany ho vitan'Andriamanitra zany ho ataon'Andriamanitra zay manao menina mafy ane zany androany ako hiteny aminao ny anaran'i Jesosy ty afary aloha amin'ny herinandro io amin'ny herinandro avy io misy amintsika ireo tena ho tonga le fotoanan'ny tompotsy inona le nendrasanao hatramin'izay le netrareo takiny efa tsy isy dia ho avy fotoanan'Andriamanitra amin'io semaine io ho tonga aminao ane zany ho voaray anao ane zany ho azonao zay manao menina mafy ane zany hoa aleloia amenna ve reto ary nohatra noanako an'izay zavatra izay firy taona moa zanak'Israely nandevozina tao amin'ny tany Egypta firy madafanja nisy taona nampianatra an'io mantsy dia nanontany olona dia lazay efa 7 taona dia zao ny teneniko ampanao pompe 7 anao 300 taona ao 300 taona olon'Andriamanitra
Exodus toko fahatelo andimy fahafito miteny hitako ny fahorian'ny oloko reko ny fitarainan'ny oloko. Andriamanitra zany dia tena miteny mihitsy fa inona olona an'ireo vahoaka an'ireo reto vahoaka reto inoko fa tsy ndray alina fotsiny no nitaraina tsy hoe zay ireo voantaraina tamin'ny alina dia voantaraina moa izy toa dia tonga Andriamanitra fa inoko nanomboka tamin'ny fotoana tongavandreo tao amin'ny tany Ezipta dia fantaraina Andriamanitra mba olona ho any izahay. Zay nge mba zanakanao ihany zay nge mba mivavaka ao androndra kely ihany zay nge mba ohatr'izao ihany fa aiza ihany izy ty toa mijaly izahay. Oloko izy Andriamanitra mibe taraina oloko izy Andriamanitra ny feno alahelo hitako ny fahorian'ny olona reko ny fitarainany. Ao anaty fonoteny kely zany ty teneniko anareo ty fa tsy anatin'ny toroteniko androany. Hitanareo io antsoantsika io io fitarainantsika io enon'Andriamanitra foana ary io fiainana trehatrika rehetrarehetra io satria tsika zanak'Andriamanitra hitan'Andriamanitra io tsisy miafina amin'Andriamanitra io fa azakivy zany ianao akatoka aloha ny fonoteny. Dia reto zanak'Israely reto na hoe reto vahoaka an'Andriamanitra reto tao anatin'ny 3,700 taona nandevozina nampahoriana tsy nandray karama nampijaliana tena mafy ny asa ataon'ny Israely mitona milolo ataon'ny Israely mpanao biriky ainao zany hoe amanjato taona manao biriky amanjato taona mitona milolo tena mijaly miasa mafy nampahoriana dia ohatra manontany tena indraindray zany hoe dia Andriamanitra dia tao anatin'ny 3,700 taona ve zany dia tsy namonjy azy mihitsy ianao dia navelana fotsiny tao ve izy ireo fa ity mampahery anahy nampanantena Andriamanitra hoe hidina ao amin'ny tany Ezipta ahako dia hoe sorokao ianareo ary mialohan'ny alan'ny Israely tao amin'ny tanàna io dia ozy ny soratra masina hivoaka miaraka amin'ny harem-behivava ianareo ozy rehefa miala ao dia soa nataon'Andriamanitra amin'ny fotoana ialanareo eo dia ndana mitety azay olona kaikikaiky rehetrarehetra anazy maka volafotsy mangatà volamena mangatà fitafiana dia nataon'ny Israely zany so tiako ny ity tantara satria mandeha be le rahatsika ka rehefa hiala taon'ny Israely nalainy daholo zay azo nalainy ny volamena nalainy ny volafotsy tao am-pelatany Egyptianina nalainy ny fanaka sarobidy nalainy ny fitafiana rehetrarehetra dia zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia nofoana zanak'Israely daholo zay teo am-pelatanan'ny Egyptianina le zavatra tsy azony tao anatin'ny 3,700 taona tao anatin'ny fotoana fohy nomen'Andriamanitra mitambatra zany novain'Andriamanitra tantara rehetra dia soa teneniko aminao androany zay tsy azonao hatramin'izay zay tsy vitanao hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa ho azonao zay manao amenina mafy ane zany ho azonao zay manao amenina mafy ane zany hoa alleluia saiko nazonao tsara le tantara 3,700 taona tsy nandray karama 3,700 taona tsy mba nandray zay matombotsoa 3,700 taona nampiasaina bojo ahoana nampiasaina maina nampiasaina tsaiko nampiasaina fotsiny tamin'izao tsy mandray karama zay miasa tsy mandray karama miasa fotsiny tamin'izao ozy Andriamanitra aza matahotra ry Israely fa ao anatin'ny ray alina fotsiny ny karama tsy azonareo hatramin'izay tena hitambatra io androany Israpelina be mihitsy eo Israpelina be mihitsy eo ho atambatra Andriamanitra amin'izay zay tsy azonao hatramin'izay zay tsy tonga teo am-pelatananao hatramin'izay fotoana izao ranga amin'ny anaran'i Jesosy ho azonao amin'izay zany alleluia sorana an'Andriamanitra niala fotoana Israely lasa nomboka le tanana zatrananao biriky mitona biriky mitona milolo lasa manomboka miravaka volamena firavaka volafotsy le olona lolomololo hatramin'izay manomboka miambozina tsy haiko tsony hoe mety vakivaky mifotaka ve ny tanany mety vakivaky mifotaka ve ny tongony fa tsy nirarahany zany nampaingo ny volamena sy volafotsy iny kaka daholo ny olona ary niovy ianao io koa amin'ny anaran'i Jesosy ovain'Andriamanitra ny tantara rehetra alleluia eo fa somary lavalava izy ty androany faharoa anohanako an'le hoe zay zavatra tsy vitanao tao anatin'ny taona maro na zavatra tsy azonao tao anatin'ny vanim-potoana maritra dia ho vitan'Andriamanitra anatin'ny raim-pimasiny manome an'izany
Tatsika tao tantaran'i Israely 700 taona tsy nandray fa tao anatin'ny ray alina monja tao anatin'ny ray mpimaso azony daholo zay tsy azony hatramin'izay. Ohatra ihany koa ity tantara anankiray ity. Osy ny soratra masina hoe na dia fanalevina efatrandro ary Lazarosy Jaona toko 12 indray manambara izay rehefa any an-trano afaka vakianareo daholo ilay soratra masina ireny. Jaona toko 12 indray izao hijery tantaran'i Lazarosy tsika. Efa nyteneniko teo efatrandro izy ny nalevina. Andriamanitra kely avy naka mahafantatra zavatra rehetra. Jesosy mahay zavatra rehetra na ny lasa na ny ankehitriny na ny hoavy fantatra Jesosy. Dika izay izany mpanompon'Andriamanitra ke i Zakaiosy, i Maria sy Marta, mpanompon'Andriamanitra ireo, olona manana an Jesosy ireo, olona tena nanompo an Jesosy ireo. Dika izay fantatra Jesosy ke fo faty Lazarosy afaka niazakazaka dao aika na zala fantado faty Lazarosy miazaka zany Petera fa iny ny teny lanjalanja loty fotsiny. Afaka nataony ane zany Petera mety mbola lozany lalao volombava fotsiny. Afaka niazakazaka be reo aikana jereo fa tamitsangana tamin'ny maty Jesosy. Rehefa tonga tany am-pasana tonga tany amin'ny fasana izay nandevenana an Jesosy ry Maria dia nanomboka nahita hoe nisokatra amin'ny fasana tsisy olona tsony tao am-pasana. Lasy Maria no dia niteny tamin'ny olona nitsangana tsy hita ny faton'ny tompontsika. Efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Petera angana naika an'izany. Rehefa nitenitenen'ny olona nge Petera hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy tsy hita ny faton'i Jesosy fa azakazaka Petera zany. Hainao le azakazaka Petera. Tsy haiko anao fa mba nahita le sary mihetsika iny ianao hoe inona atao hoe azakazaka Petera. Firifiry tamintsika ireo ny azakazaka tao amin'ny fiainany ity na nenjika an'ilay izy fa tsy tratranao. Azakazaka Petera foana ny nataonao isan'andro. Antaniana ny sasany indraindray inona vaovao zao azakazaka raha tosiko zao pastera. Dia hoy zao hoe miazakazaka Petera. Miazakazaka dia i Petera zany afaka niteneny Jesosy hoe ory Petera ohatry efa miala aina ke Lazarosy any ndany ianao miazakazaka fa ianao mbola tena amin'ny forme be. Afaka miazakazaka Petera no dia teneniny ry fahafatesana miala ao amin'ny Lazarosy ianao. Tsy maty Lazarosy tamin'izay raha ohatra ka izay no natao. Fa rehefa tonga amin'izay maty Lazarosy efa efatrandro no nandevenana azy. Tonga Jesosy amin'izay ny gogogo ny tomany maty mizely Marta sy maty mizely Maria. Mbola maty mizely rangareny tsy hitako inona mampimenao an'izany. Satria raha nisy ramoseny tao dia afaka ntenen'Andriamanitra afaka ntenen'ny tompo hoe ory zao dahany Lazarosy ary nareo koa tao hatramin'ny malahelo. Fa tsisy zany tao fa mbola maty mizely zareo. Dia nanomboka nitomany Marta nitomany Maria dia tovy fiteniny Jesosy raha tety ianao zao dia ahoana tsy maty rangahy Lazarosy zay tenin'izy miravavy raha tety ianao dia tsy maty Lazarosy. Ry havana malala izay magnenjo zao fotoam-bavaka izao so atsika rehetrarehetra izay manatrika eto. Efa nalevina efatrandro Lazarosy, efa maimbo izy, efa simba ny nofiny, efa tao anatin'ny fasana izy ary efa tsy azo tenena intsony raha maha-olombelona. Ao ve zany? Tsy izy atenaina intsony zany. Raha olona efa nifinosina, efa nalevina efatrandro tao pasana, efa potika ny nofo, efa tsy azo atenaina intsony zany. Fa zany teny aminao androany tao anatin'ny ray mpimaso novain' Jesosy ny zavatra rehetra. Novain' Jesosy ny zavatra rehetra ho afaka nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty indray Jesosy kety. Hoy izy, hoy Jesosy andao any amin'ny fasana. Ny olona nge nanomboka fampanontany teny aninona any amin'ny fasana efa maty, efa nalevina, efa tsisy hevitra intsony fa tao anatin'ny ray mpimaso. Dia novain' Jesosy ny zavatra rehetra. Ilay maty afaka nataony velona indray. Dia izay koa ny teneniko aminao androany ao anatin'ny ray mpimaso iova ny tantara rehetra androany. Iova ny tantara rehetra androany Halleluja. Amen. Nave noho izany ry havana malala izay manatrika ankehitriny andaontsika tena hoe atoky hiandry an'Andriamanitra fa aza maika na mikoropaka izany. Aza maika ianao, aza mikoropaka izany ianao. Fa rehefa te ho anatren'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia tsy maintsy anova ny tantara eo Andriamanitra. Anova ny zavatra rehetra raha ozy ary ho afanganiko izany amin'ny fotoanany. Ka hoy amintsika aza maika fa andraso Andriamanitra. Mety manontany tena angamba ianao hoe roviana ihany izy ty. Misy olona manao an'izany iza manao an'izany zao? Iza nefa nanontinao an'izany? Roviana ihany ary izy ty. Atsangano ihany fa inareo neny androany tena tsofoko rano fotoana androany.
fotoana andro ary tsika rehetrarehetra ihany kay ilay izy tsika rehetrarehetra kay fa modimody modimody eny ana tsangako any ampoko amin'ny pastera ohatra natany voampivavaka taloha raha vao ateneny le mpanompon'Andriamanitra angano ny tanany izay mbola ao anaty olana dia modimody tsy manangana nefa zany eo anatiny mody fotsiny Andriamanitra ianao ve tsy efa hitany ato ampoko hoe manangana satria menatra tamin'izany mety manontany ianao fa roviana ihany lay izy roviana ihany vao azo roviana ihany vao tonga roviana ihany vao iova amin'ny anaran'i Jesosy zao teneniko aminao androany ho avy io iova io alleluia amen ve amen ka mety manontany tena angambany ianao fa inona ary mahatonga an'Andriamanitra mbola mampiandry inona mahatonga an'Andriamanitra mbola mampiandry atsika fa mandrinona ilay izy mbola tsy azo misy antony eo ry havana misy antony eo matoa Andriamanitra mbola mampiandry matoa Andriamanitra mbola mampiandry anao tsy hoe tsy amme izy tsy hoe tsy mahazo anao fa amin'ny maha-olon'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia zao teneniko aminao efa anisan'le mahazo anao anisan'le mandray tsika rehetra ary iova ny tantara rehetra ho alleluia amen ka ho atsika tonga eto ary na ho atsika izay manaraka ankehitriny any amin'ny lalan'ny Facebook dia izao inona mety mahatonga an'Andriamanitra mety mbola mampiandry atsika raha hoe raha Andriamanitra nge mahatsiaro atsika rehefa mahatsiaro atsika mety na ianao zao mety mahatsiaro hoe ohatran'ilay olona reny nahitako olona zao ndray andro nisy orinasa anankiray izay mitady mpiasa rehefa mitady mpiasa io orinasa io olona tsy haiko 20 ny tediavina ho raisina tao amin'ilay orinasa fa ny olona milahatra hitady an'ilay asa ao olona efa ho 700 olona 20 no posta raisina fa 700 ny olona milahatra dikan'izay reto 700 reto nge samy te hipetraka amin'ilay sezy samy te ho voaray dia miditra tsirairay atsona eo amin'ny tsy 20 eo reo olon'ireo dia misy bureau ato andraisan'ilay olona mpanadina an'izy ireo dia alohany hitsofoanao ilay bureau dia reto ilay olona 20 reto ao amin'ilay misy salle d'attente izay dia eo amin'ny salle d'attente zareo miandro eo fa rehefa eo amin'ilay salle d'attente eo dia maninona daholo reny reo amin'ny salle d'attente reka samy mbola hitsofoka ato amin'ny birao amin'ilay mpandray olona ary reo rehetrarehetra reo dia samy mananteny ho voaray daholo dia mety ohatra izany koa ianao amin'izao fotoana izao mety mahatsiaro angamba ianao pastera ohatra mbola ao amin'ny salle d'attente ako miandry an'ilay anahako miandry an'ilay valim-bavaka ako miandry an'ilay fiovana ako miandry an'ilay fanasitranana ako miandry an'ilay vahaolana ako aza matahotra ianao fa Andriamanitra tsy manadino Andriamanitra mahatsiaro anao fa rehefa amin'ny salle d'attente ianao ampiditra anao Andriamanitra ho azonao izay zavatra rehetrarehetra ilainao androany amen alleluia mety efa mahatsiaro zany ianao efa tao amin'ilay efitrano fiandrasana amin'izao fotoana izao efa amin'izao fotoana izao efa amin'ilay efitrano fiandrasana hitondra ireo tsy zavatra rehetrarehetra izay lalovako dia tsarovy fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampianarana anao aho zao voalazan'ny Baiboly mantsy Andriamanitra tsy mba manadino izany sady izany ve tsy manadino Andriamanitra tsy adinony ianao hoe sao dia mba adinony ahako sao dia tsy tsarontsony mazava be ten'Andriamanitra ny amin'ny Isaia 7:49 dia miteny hoe moa mety manadino zany aminao va vehivavy ka tsy amindra fomba zanaka lokony kibony eny mety manadino any izy ozy fa za kosa ozy Andriamanitra tsy manadino amin'ny vahoakako izay mivavaka ao androndrakely alleluia amen ve fa matoa Andriamanitra mbola mampiandry anao matoa Andriamanitra mety mbola tsy mitondra le vahaolana ho anao tsy hoe tsy amme izy na hoe tsy mahazo ony ianao sady omen'Andriamanitra ianao mahazo anao iova ny tantaranao ary tsy maintsy miova io fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampianarina aloha aho zao ny teneniny abakoka toko 2:7 na dia mitaretrehitra ary Andriamanitra mbola andraso ihany misy fotoana Andriamanitra mampiandry atsika tsy hoe tsy hanovan'ilay tantara izy tsy hoe tsy hanovan'ny tantaram-piainantsika izy fa misy fotoana Andriamanitra mampiandry anao izy aloha fa izy rehefa tonga ilay fotoanany dia ho avy faingan'Andriamanitra aninona hoana izy
ho avaikana izy rehefa tonga le fotoana fa mila miandry an'Andriamanitra isika. Mety efa nanao izay azo natao ianao, mety efa nitady vola hamonjy anao ianao, mety efa nitady vahaolana teto sy eroa ianao, fa mety tsy hitanao ihany ny vahaolana. Androany mampirisika anao, miatora amin'Andriamanitra, mitokia amin'Andriamanitra, miatehera amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra nampanantena hovaiko ny zavatra rehetra. Alleloia. Misy zavatra anankidimy reto ary hoentiko aminao ao anatina minitra vitsy hoe inona ny antony ary mahatonga an'Andriamanitra mety mbola mampiandry anahy. Dia valina satria misy zavatra tian'Andriamanitra mbola ampianarana antsika ao. Misy zavatra mbola tian'Andriamanitra ampianarana antsika ao. Voalohany ary, inona no fampianarana tian'Andriamanitra omena antsika ao anatin'ilay fotoana iandrasana. Ny fampianarana tian'Andriamanitra omena antsika voalohany dia hoe aza matahotra isika. Aza matahotra isika. Indraindray mantsy isika ry havana eo amin'ilay fiandrasana iny feno teboteby ao anaty. Na dia olona tena efa mivavaka be zao azy, na dia olona efa elana nimpona an'Andriamanitra azy, na dia olona efa elana narahana an'i Jesosy azy, na dia olona miseho be finoana ary indraindray ange rehefa elaela na mbola tsy voaray ilay zavatra dia tonga ao anatin'ny olona ny tahotra. Androany efa nytiteny aminareo ny tahotra dia midika tsy finoana mantsy ny tahotra. Averiko tsara. Midika tsy finoana mantsy io tahotra io. Koa raha ohatra ka fenoana finoana ao anatinao ao dia handositra hiala aminao izany tahotra izany. Ny tahotra matetika dia mamono finoana. Ny tahotra mantsy ry havana dia eo ankoa midika hoe tsy mino anao raha vao feno tahotra anatinao ao. Dia izay mahatonga antsika ampirisihana androany rehefa fenoanao finoana ao anatinao ao dia hanomboka handositra hiala aminao ka tsy hitanao intsony ny tahotra. Matetika ihany koa mantsy raha vao zava-misy io foana no ifantohanao, raha vao banjina ilay zava-misy toy ny ady, ny olana na ilay zavatra lalovanao ianao dia matetika rehefa ireny ny ifantohantsika dia tonga manatona antsika foana ny tahotra. Manafika antsika foana ny tahotra rehefa variana mifantoka amin'ilay olana, variana mifantoka amin'ilay ady, variana mifantoka ilay zava-misy isika dia miantso tahotra hanafika antsika ireny. Koa androany ampianarin'ny tompo isika mba tena hoe atoky azy, tena hiankina aminy ka hanala an'ilay tahotra izay mety mahazo antsika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fotoana izay ampiandrasan'Andriamanitra antsika io izany dia ampianarin'Andriamanitra isika hoe aza matahotra ianao, aza mirooro ianao eo amin'ilay zavatra misy rehetra. Mampianatra anao Andriamanitra mba tsy hatahotra, mba hiala ao anatin'ny tahotra fa namafy ny finoana eo anatrehan'Andriamanitra. Tovy amen izany. Alleluia. Ity mety manontany izany ianao, inona ny tokony ataoko ary eo amin'lohan'ny tahotra? Inona ny fiainana tokony ho raisiko eo amin'lohan'ny tahotra izay mandroana? Dia androany ampianatra kely ianao manao hoe mbola misy ny tahotra mandrak'androany. Ny tahotra tsy atao taka ilay ataon'izao tontolo izao hoe mandoroa zavatra na tsy haiko na hosory zavatra eny amin'ny andrina na manaova izao. Fa ny tahotra dia inona? Inona ny tahotra? Vavaka! Mandeha any ianao vavaka, mivavaha ianao fa ny vavaka ihany ny tahotra ry havana. Hitantsika zao ohatra manaova tahaka ny Jakoba. Jakoba zao rehefa feno tahotra tao aminy ambaran'ny bokin'ny Genesisy, rehefa nisy tahotra anatin'ny raha lehilahy dia nakany tao a Betely izy. Taiza izy? Tao a Betela Jakoba. Rehefa tao a Betela Jakoba dia nahita hoe tena teto am-pivavahana, nahita ny anjelin'Andriamanitra, mahita ny lanitra misokatra, dia mahita ny anjely miakatra sy midina. Miakatra sy midina ilay anjely, tsy midina sy miakatra fa miakatra dia midina. Satria rehefa mivavaka ianao dia miakatra ilay anjely mitondra ilay vavaka any amin'Andriamanitra. Dia avy indray ilay anjely irahana midina mitondra amin'ny valim-bavaka anao. Amen. Dia rehefa tonga amin'izay izany, rehefa teo amin'ny tahotra nanjoana azy, satria tonga dia dinganiko ny tantara hoe tao anatina tahotra Jakoba, tao anatina orooro Jakoba, tsy lamina ny tao anatiny, teo alohan'ny ady maro izay lalovany tamin'ny asoralahany, tamin'ny zavatra misy natrehany. Feno tahotra raha lehilahy fa lasa izy nivavaka tao a Betela. Androany ankoa miteny aminao, feno tahotra avy eo anatinao amin'izao fotoana izao.
matahotra ianao milohan'ny zava-misy eo tokantrano, matahotra ianao satria tokony andotrosan'olona, matahotra ianao satria tokony andofa-trano, matahotra ianao satria mety efa mampiroa mihitsy le tompom-bola hoe raha vao tsy voalohanao le vola dia hoentiko any amin'ny gendarme ianao, raha vao tsy voalohanao ny vola dia hoentiko any amin'ny polisy ianao, raha vao tsy voalohanao ny vola dia ho ampitomponao ny volanay. Be dia be mety miorooro anao ankehitriny satria misy tahotra ianao sao dia voaroaka amin'ny asanao any koa, misy tahotra ianao sao dia horava ny tokantranonao. Androany amin'ny teny aminao izay ao anatina tahotra, tsotra naporiseko anao, mandeha na vavaka fa ho resy tahotra io dia hitombo ny finoanao dia io vatantara rehetra. Halleluja, amena. Fotoana kanesanao Betela zany zao, hifanatrehanao amin'ilay varavaranlanitra, iresanao amin'ny Andriamanitra mba hafana mitondra ny enta mavesatra ao, mitondra ny zava-manahirana anao, hanala ny tahotra ao anatinao ao, mba tonga amin'ny finoanao tsy ho levina eo amin'ny lohan'ny zava-misy. Indraindray ny tahotra ry havana dia anisan'ny fitaovana ampiasain'ny fahavalo mba tonga antsika tsy hatoky an'Andriamanitra, mba tonga antsika hiala amin'ny finoana an'Andriamanitra. Ny tahotra dia ampiasain'ny fahavalo, araroton'ny fahavalo ny tahotra mba tonga antsika tsy hanatena intsony hono fa mbola voavonjin'Andriamanitra. Eo indrindra naporiseko anao izay tonga eto amin'ny toerana ity ankehitriny sy izay manaraka amin'izao fotoana izao. Tena androany aporiseko ianao izay manana tahotra. Olon'Andriamanitra ianao ry havana, manana an'ilay Jesosy velona ao anatinao ianao, koa maninona no velanao feno tahotra ao anatinao ao. Andao tsika hanala ny tahotra dia ampitombo ny finoantsika fa io vitantaranao io androany. Amen na ve? Faharoa, inona ihany koa ny tian'Andriamanitra ho ampianarina antsika eo amin'ilay zavatra misy rehetra. Voalohany, ampianaritsika Andriamanitra zany hoe aza matahotra ianao eo alohan'ny zava-misy. Izay ny antony mety hoe ampiandrasany ianao. Faharoa koa, aza maika na hoe manana faharetana. Ampianatra anao faharetana ihany koa Andriamanitra zany. Tsy hoe tsy omeny ianao, tsy hoe tsy ho vonjeny ianao, tsy hoe tsy ho ampiny ianao, fa ekeny zavatra rehetra ho ahy izy. Arak'ilay fampidirako tany aloha, manaiky azy daholo ake ny hery rehetra, ny zava-misy rehetra. Itrosanao manaiky azy, ny aretinao manaiky azy, ny olanao manaiky azy, ny zava-manahiranao manaiky azy, ny adinao rehetra manaiky azy. Manaiky azy ny zavatra rehetra hatramin'ny fanaratsy. Fa misy fotoana Andriamanitra ampianatra antsika hoe aza maika ianao ry zanako fa manana faharetana. Misy fotoana zany ry havana, misy fotoana zanak'Andriamanitra tsy mahay miandry, misy fotoana tsika tsy mahay miandry. Ohatry hoe maika izany isika. Ary misy fotoana koa raha tena mikoropaka rehefa akaiky iny ilay fotoana kanefa mbola tsy tonga ihany ny valiny. Mikoropaka isika, tady hamonjy ny tenantsika isika, dia ampiasa ny fahaizana olombelona antsika fotsiny tsika. Kanefa ny asa diny dia ity, mijery ny faharetantsika foana ny tompo. Sao mantsy filan-javatra fotsiny indraindray no antony tendritavany olona sasany an'Andriamanitra. Mijery ny faharetantsika Andriamanitra hoy aho, satria misy karazan'olona filan-javatra fotsiny ake ny antony hanom-pony an'Andriamanitra. Vahaolana fotsiny tadiavina, fa amin'Andriamanitra dia izao. Raha natsanga no zanaka isika, raha nivonjeny Jesosy isika, ny tanjon'Andriamanitra atsika dia izao, famonjena amin'ny fanahintsika mandrakizay. Fanavotana antsika mandrakizay, anovantsika mba tena olo mba voatanteraka, mba zava-boary vaovao eten'Andriamanitra, mba fanomezam-boninahitra ny anarany amin'ity tany fandalovana ity. Izany ny tena planin'Andriamanitra voalohany antsika ry havana. Fa indraindray nefany, misy karazan'olona miatorako amin'Andriamanitra, misy karazan'olona mitady an'Andriamanitra, fa ny amin'ny vahaolana fotsiny, ny amin'ny fanasitranana fotsiny, ny amin'ny fitahiana fotsiny. Izany ny azakazan'ny olona mivavaka sy mitady an'Andriamanitra. Dia mampianatra antsika aloha Andriamanitra ny amin'ny faharetana. Mampianatra antsika Andriamanitra mba hoe aza maika ianao, manana faharetana ianao, satria tian'Andriamanitra ho hita hoe tena hitady azy marina ve ianao, hanompo azy marina ve ianao, vonona hijoro anazy ve ianao. Fa za miteny aminao fa ho avy izy, ho avy faingana izy, ho avy faingan'Andriamanitra hanovany tantaram-piainantsika rehetra. Halleluja! Mitady olona manam-paharetana, mitady olona tena mitoetra anaty faharetana mantsy Andriamanitra ry havana. Ka ny fanontaniana petraka dia hoe mbola maharitra mivavaka tokoa ve ianao amin'izao fotoana? Mbola maharitra mivavaka ve ianao? Mbola tena vita mivavaka tsara ve ianao? Mbola manam-paharetana amin'ny fivavahana ve ianao? Satria Baiboly dia miteny hoe mahareta amin'ny fivavahana. Mbola ao ve izany fivavahanao zany? Mbola maharitra amin'izany ve ianao? Satria mety ozy ianao hoe mafy loatra ny olako e, mafy loatra ny adiko e, mafy loatra ny zava-manahirana anahy e, miasa loatra ny saiko e, ka nandohalika hivavaka ary ohatrany tsy mahita ho tenenina intsony ozy ny sasany. Ny sasany indray eo am-pandoliana vao matory. Sasany moa dia efa tsy andro mihitsy ianao amen,
Andriamanitra misaotra anao any amin'ity maraina ity dia misaotra anao koa fa tena mbola mifo zay fa natory be alina dia mifo maraina dia misaotra anao ato fa dia tafafo fa zao andeha io dia tatanao dia taio dia arovo ireo zanak'ireo amen. Vavaka vonjevonjena sisy fa tsy manana faharetana ivavaka intsony. Dia izay ny anontaniako androany, mbola manana faharetana amin'ny fivavahana ve ianao? Faharoa, mbola maharitra manompo an'Andriamanitra tokoa ve tsika ry havana? Mbola tena ao tsara ve le hoe faharetanao anompo an'Andriamanitra? Mbola ao ve le farisianao anompo an'Andriamanitra? Mbola maharitra amin'izany ve ianao? Sa ozy ianao hoe efa tsy tatoky ny taloha intsony e? Ozy le olona izay ndray andro jorovavolom-belona. Taloha zay ataonay mahita mihitsy ny tamin'ny malalaka rehetra fa ataonay tena fanaovana kalamanjana. Ary amin'izao efa hoe taloha ozy. Hainao taloha ny sisa. Fa engany amin'izao mbola maharitra ny fahampony ianao. Fanontaniana mipetraka ihany koa dia hoe mbola maharitra ve ianao amin'ny famonjena fiaraha-miangona? Mbola tena maharitra ve ianao amin'ny fiaraha-miangona? Mbola tsy mahafoy fiaraha-miangona ve ianao ry havana? Satria Andriamanitra dia mampianatra antsika. Matoa mbola miandry ampiandrasintsika indraindray. Satria mampianatra antsika Andriamanitra hoe mbola manam-paharetana ve ianao? Mbola misy faharetana ve ao anatinao ao? Izay ny ampianarin'Andriamanitra antsika hoe mbola ao ve? Tadidio ity fa Andriamanitra tsy manadino anao zany ho ihany. Arak'ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'i Isaia io, Andriamanitra tsy manadino. Mijery antsika foana Andriamanitra ry havana. Ary mahita izay fiainantsika ihany koa izy. Ho afaingana izy fa aza matahotra ianao. Amen. Afaka hovain'Andriamanitra io tantara io. Fa hoy aminao androany, aza maika fa manana faharetana. Inona ary nampianarin'ny tompo fahatelo mahatonga antsika mbola miandry? Inona ny ampianarin'Andriamanitra antsika? Ampianarin'Andriamanitra ihany koa tsika mba tena afoy tanteraka amin'ny fahotana izay mety mbola akamamitsika na fikirintsika amin'izao fotoana izao. Tena Andriamanitra misy vanim-potoana efa maika hamonjy antsika, maika hanova ny tantaram-piainantsika ry havana. Fa indraindray mbola misy fahotana iainantsika, mbola misy fahotana miafina ao anatsika ao. Hitantsika ohatra Josoa toko fahafito izao. Any amin'ny Josoa toko fahafito any manomboka 10:10. Rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra Josoa, resy ry zareo. Maty eo alohan'ny fahavalo miaramila ny Israely sasany. Lasa nilefa ny fahavalo zanak'Israely. Dia nanomboka nanontany an'Andriamanitra amin'izay Josoa, fa maninona izay ny resy? Naninona ny tsy nombanay ianao? Naninona navelanao resy izahay? Dia hoy Andriamanitra taminy, mitsangana ry Josoa, maninona miakohaka eo ianao? Nanota ny zanak'Israely dia tsy afaka mombanao mombo anareo intsony raha tsy ho le vonona. Esorina aloha le fahotana izay nahatonga anareo resy. Tsika izay ry havana, efa te hitahantsika Andriamanitra, te hanova ny tantaram-piainantsika Andriamanitra, fa maninona le fahotana mbola tsy havototra anao? Matoa zany Andriamanitra mampiandry dia satria misy fahotana tiany havototra anao ao. Avontsoro le fahakalana, avontsoro le fialonana, avontsoro le fijangajangana, avontsoro le filana maro samihafa. Mety ozy ianao tsy hitan'ny olona io, fa Andriamanitra mahita na dia miafina rehetra azy. Fantatra Andriamanitra io, ka raha io no sakana mahatonga antsika tsy miova amin'ny fiainantsika, mahatonga antsika mbola tsy mahazo miandry antsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao hoe avontsoro le fahotana, esorina le fahotana. Fa amin'ny anaran'i Jesosy izay vonina mototra ny ota rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy iova ny tantaram-piainanao. Ho tonga amin'izay izay zavatra nandrasanao hatramin'izay Halleluja. Amen ve? Hoy Jesosy rehefa tonga teo amin'ny fasana nisy an'i Lazarosy, esory le vato, esory, miandry Andriamanitra. Ninona karazana vato mila esorina le izy? Ao ve zany? Ninona karazana vato mila esorina? Zay mahatonga n'Andriamanitra mampiandry antsika aloha hoe mandra-panaisitra ao an'io dia miandry ianao zany. Rehefa vonona tapa-kevitra anao hanala an'io, amin'ny anaran'i Jesosy ho tonga amin'izay fanovana mahagaga. Amen. Faefatra, ny zavatra ampianarin'Andriamanitra antsika ihany koa dia izao, mba ampianarin'ny tompontsika tsy hanadino. Mampianatra antsika Andriamanitra mba tsy hanadino. Indraindray mantsy ry havana, tsarovy, misy fotoana antsika rehefa ao anatin'ilay olana, rehefa ao anaty ady, rehefa ao anaty zava-manahirana, dia adinontsika hoe Andriamanitra efa namonjy antsika tenam-piandohana e. Adinontsika efa namany olona antsika ny Andriamanitra e. Adinontsika efa nanasitrana ny Jesosy e. Adinontsika efa nampandraisantsika teo amin'ny lohan'ny ady ny Andriamanitra e. Dia mba ampianarin'Andriamanitra ianao, mba mila miandry ianao satria nahoana?
hoy Andriamanitra hoe mba tonga antsika tsy hanadino. Ry havana tonga eto. Tsarovy ny soa rehetra efa nataon'Andriamanitra tamintsika. Tsarovy dia saintsaina ny soa rehetra izay efa nataon'Andriamanitra taminao. Impiry ianao efa nafanto anatin'ny ady sarotra. Impiry ianao nefa novonjeny. Impiry izy nefa nitrantsehatra namany olonao. Fa indraindray adinontsika izany. Anka lasa mitebiteby sy fentao atsika anatin'ny zava-misy indraindray. Dia izay no antony ampianaran'Andriamanitra atsika hoe mba hahatonga atsika tsy ho zatra manadino. Misy fotoana adinontsika ny soa sy ny zavatra lehibe efa nataon'Andriamanitra. Any amin'ny Jakoba 1:5-20 any moa dia zao mihitsy ho voalazan'ny soratra masina. Jakoba 1:5-20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino mpanadino fa mpanao asa dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Raha tsy mpiaino mpanadino izy dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Firofiry ireo teny efa nomen'Andriamanitra anao. Firofiry ireo zavatra efa nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao. Ry havanao, aoka tsy ho zatra manadino isika. Aoka tsy ho zatra manadino isika. Fa raha tsy mpanadino isika ozy dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Ka dia tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy hoe anisan'ilay olona ho sambatra ny ianao amin'ny asanao. Ho sambatra ianao amin'izay ataonao rehetra. Ho sambatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho Alleluia. Amen la. Fa aza zatra manadino. Fa indraindray Andriamanitra mampianatra atsika mba tsy olona mpanadino isika. Fa dimy farany. Inona ihany koa ny tian'Andriamanitra ampianarana atsika ao anatin'ny vanim-potoana indraindray ohatran'ny hoe ataony mianatra asa ianao. Izy efa nampanantena tsinona fa ho avy faingana amin'ny fotoana kosa. Ho avy ilay fotoana zany. Anovany tantaram-piainatsika fa misy fotoana mampianatra atsika Andriamanitra. Ty no fahadimy farany. Mampianatra atsika eo koa Andriamanitra mba amelona foana amin'ny fanantenantsika. Velominy fanantenanao. Ka fanontaniana mipetraka ary dia hoe misy fanantenana efa nalevinao ve? Mety efa nasitrika ao angamba fa hoe impossible rangahy, impossible ny atafavoakan'io. Mety efa nalevinao mihitsy ilay fanantenanao fa hoe impossible ny ovany, impossible ny atonga na ho tafavoaka amin'io. Impossible angamba no ianao ny azahoako an'izany, na hoe impossible ny andreseko, na impossible mbola tafitana. Mety efa nalevinao izany fanantenan'izany. Androany ny tompo dia miteny aminao, velomindray ny fanantenanao anio. Velomindray ny fanantenanao androany. Amen na. Ary asa eo amin'i Jesosy indray hoe aiza ilay toerana. Mety efa nandevenanao azy. Mety efa nalevinao efa ela be angambany. Mila entina ho any Jesosy androany aseho aminy. Dia esory le sakany, esory le vato. Na efa maimbo aza ozy ianao angambany. Mety efa nalevinao amataonany maro. Mety efa tsy saintsainina tsony. Fa androany Jesosy mampirisika anao. Velomindray ny fanantenanao. Alleluia. Hono nataony manao hoe tsy voalazako va? Fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ry havanao, velominy fanantenanao amin'izao fotoana izao. Velomindray ny fanantenanao. Fa na dia efa nalevina efatrandro ary i Lazarosy efa tsy natenay ny olona ho velona intsony ary na ny olona akaiky anazy efa niteny efa potika izao, efa maimbo izao. Fa nomboka niteny Jesosy hoe raha mino ianareo dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra androany. Isaorana an'Andriamanitra fa natsangany Jesosy zany Lazarosy zany. Dia izay koa ny tenenako aminao androany. Mety efa miteny hoe impossible lisy pastera. Efa kely sisa ny fotoana. Efa tsy nieritreretiko intsony. Efa ohatrany efa nalevina raha baky teny mihitsy angambany. Mety efa tsy tadidinao intsony. Fa miverena aingana. Velomindray ny fanantenana. Fa izay tsy na dia efa tsy nisy nanantena azy. Mbola nananteny Abrahama. Ary nino? Fa izay rehetra nataon'Andriamanitra dia nefaina. Dia tanteraka tamin'ny Abrahama. Izay lazain'Andriamanitra taminy. Ankehitriny amitsodrano anao ankoa amin'ny anaran'i Jesosy, ianao izay mbola manana fanantenana, ho ataon'Andriamanitra, ho tanteran'Andriamanitra aminao izay rehetrarehetra ny ilainao ary nandrasanao teo anatren'Andriamanitra. Faranako ary nitoro teny amin'izao fotoana izao. Mampahery anao ary androany. Anao zava-baovao aminao any Andriamanitra. Ho
ho avy eny ny fotoanany ka tsy tarehdretra izy fafanganina zany fa hoy amintsika rehetra aza mora manadino velomy fanantenana esoro ny fahotana aza matahotra ianao atsangano ny finoanao ary manana faharetana aza manaiky hiala amin'Andriamanitra izany fa fotoana izao ry havana iovany eny tantaram-piainanao zay tsy hain'ny olona novaina vitan'Andriamanitra ao anatin'ny ray mpimaso manovana eo zay tsy hain'ny olona nomenanao ao anatin'ny ray mpimaso meny Jesosy ianao zany ny tompo ane hitantsika rehetra andao tsika hitsangana amin'izao fotoana izao hivavaka eo anatrehan'ny tompo raha misy zavatra tokony hibebahanao misy fahotana tokony havototra anao dia avitsory zany ho anao zay ao anatina tahotra ao anatina tebiteby amin'izao fotoana izao menary ianao manangana amin'ny finoana indray ka esory ao anatinao ny tahotra dia atsangano ny finoanao androany fa hamonjy anao Andriamanitra hivavaka asika tompoko ry Andriamanitra rainay tsara indrindra zay ny an-danitra sotranao ahako tsy misy zavatra tsy hainao atao tokoa Jesosy fa ianao ilay manana ny heritry ny fahefanam-bony indrindra ary natao anaiky anao daholo ny zavatra rehetra rehefa manaiky anao ny zavatra rehetra Jesosy dia ianao nay fa afaka miova zany ny fiainanay rehetra iova ny tontolom-piainanay afaka hovainao ny zava-manahirana anay afaka mampandresy anay ianao afaka mamany olanay ianao afaka mbola amany adinay rehetra ianao ka hivadika ho fandresena izany Jesosy ô misaotra anao ako anafaingana izany fanovana magagy zany ianao androany raha misy fampianarana tianao iainanay tompo manaiky ho ampianarinao zahay manaiky ho ampianarinao zahay amin'ireo zavatra anakidinina ampianarinao anay androany mamindraha fo aminay Andriamanitra asandrato ny tananao amin'izao fotoana izao ary dia mifinay ao anatren'Andriamanitra anao zay fiainy tahotra anao zay fiainy tebiteby ho anao zay ao anatin'ny ady sy ny olana dia mifinay ao anatren'Andriamanitra ianao ho anao zay tady hikoropaka ka tsy hanam-paharetana mitenena amin'Andriamanitra indray fa vonina hiaritra ianao vonina hanam-paharetana ianao raha misy fahotana tokony havototra ao raha misy fahotana tokony hialanao androany dia mibebahy eo anatren'Andriamanitra mifinaryn'Andriamanitra ianao avitsory tanteraka izany fahotana zany miady anao hiala ny fahotana io Andriamanitra dia ho avy izy hanova ny tantaram-piainantsika indray fanamasinao ampio zahay feno zahay osory zahay mila ny herinao zahay amin'izao fotoana izao toandro zay fanahy masina ampijoroa zahay meo anay ilay fanano finoana esory anatinay ny tahotra ampio zahay aresy fakapanahy aresy ireo ota malaky mahazo ampio zahay fanahy masina mba ho foana ny tebiteby sy tahotra rehetra ao anaty rehefa ry fanamasina amin'izao fotoana izao na ho anao any an-trano any aza dia manomboka raiso ny herin'Andriamanitra tena fanamasina mila anao ahako mitenena fanamasina fenoy ahako osory ahako mameno ahy ianao raiso ary le famezam-pahasoava ny finoana raiso le fanano finoana amin'izao fotoana izao ho avy Andriamanitra hanova ny tantaram-piainantsika izy hanova ny zavatra rehetra izy androany misaotra anao afanamasina fa eto ianao zay tsy azonao hatramin'izay ry fiangonana zay tsy voaray anao hatramin'izay zay tsy vitanao hatramin'izay tonga fotoanan'Andriamanitra hanovana zany ho azonao zany androany omen'Andriamanitra anao zany androany ho azonao anatin'ny ray mpimaso zany fa aza matahotra ianao aza maika ianao fotoanan'Andriamanitra izao ry havana misaotra anao atompo angina isika rehetra dia aondreo ary ny lohanao aondreo ny lohantsika fiangonana fantoa amin'Andriamanitra tazomy ny fifandraisanao amin'ny fanahy masina
ataovy-tsapanao mihitsy hoe eo amin'ny fanatrehany ianao androany mifanatrika amin'ilay mahay zavatra rehetra ianao zao tahaka an'ireo mpianatra teo akaikin'i Jesosy tahaka an'ireo mpianatra nahita an'i Jesosy teo akaikiny mihitsy dia ataovy tahaka izany koa ianao zao anatin'ny olana io ianao zao anatin'io ady io ianao zao anatin'ilay aretina ianao zao anatin'ny zavatsarotra lalovana ianao zao anatin'ny tahotra sy tebiteby ataovy tahaka ny hoe manatrika an'i Jesosy ianao zao mifandraisa amin'ny herin'Andriamanitra raha marary ianao dia apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao ary matsapa ao anaty olana sy ady ianao apetrao amin'ny fonao ny tananao fa hivavaka isika matsapa tena paorian'ny devoly ve ianao tena manageja amin'ny fiainanao sy mampijaly ianao izy androany Jesosy dia manana fahefana lehibe omena antsika ahafahantsika mandresy ny asana devoly rehetra hivavaka ao anao vao mipetraka amin'ny fonao ny tananao dia izy kasiky ny herin'Andriamanitra any misy olona ao anaty ranomaso eto misy olona ao anaty tebiteby eto misy olona ao anaty tahotra eto mampianatra anao Jesosy aza matahotra intsony ianao aza matahotra intsony ianao inona ny mampananao ny rainao ankely mahay zavatra rehetra manaiky azy ny hery manaiky azy ny zava-manahirana manaiky azy ny devoly manaiky azy ny aretina manaiky azy ny olana ary hamonjy anao izy androany anovany tantaram-piainantsika rehetra izy izany aza matahotra ianao raisary ny herin'Andriamanitra hivavaka ao anao amin'izao fotoana hivavahako anao zao dia izy kasika herin'Andriamanitra mahery vaika eny zahay anatin'izany ny aretina dia ho levina ny olana dia ho ravo ny devoly dia andeha androany ary tsy maintsy miala eo Jesosy eo misaotra anao ahaka hivavaka ao an'ity fiangonana ity hivavaka ao an'ny olona rehetra izay mpanaraka ny fitombavaka eto Androndrakely amin'ny Facebook mamindrafo aminy ninona antony eo aretina ninona fotra na tonga ny olana sy ny ady na tamin'ny fomba nahoana na tonga ny fanaratsina napaka tao amin'ny fiainany mifona aminao Andriamanitra mifona aminao Andriamanitra hiasa amin'ny fiainana ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy raisy ny fanasitranana amin'izao fotoana izao efa nomeny Jesosy antsika rehetra ny fahefana nomeny antsika indray ilay hery afaka manapaka ny zavatra rehetra efa eo ampelantanako sy eo ampelantananao nanomboka tamin'ny fotoana nateraka indray tsika dia naverin'Andriamanitra amin'ny laoniny ny fanapahana eo ampelantanantsika rehefa fanapahana rehetra ry havanao amin'ny anaran'i Jesosy profo izany tsy ho tamana ny devoly fa andeha amin'izao fotoana izao andeha izy zay io fanamitona vesatra ao anatinao le fanamitona tahotra ao anatinao le devoly mitona korotana fahoriana ady amin'ny anaran'i Jesosy miala ao anatin'ny olona zany miala ao tokantrano zany miala ao fiaina zany ho ahaingana anomboka iongotra ifanaratsy io mahery vaika le fahefana amen'ny tompo mahery vaika le fahefana amen'i Jesosy atsika Jesosy efa niteny atsika dia anitsaketsaka ny fahavalo anitsaketsaka ny menarana anitsaketsaka ny Satana isika anjarako sy anjaranao androany manitsaka ny Satana ny izany teneniko ao ambany faladia tongotra ao amin'izay Satana androany profo izany dia hiafatra izy hika fe-mahery izy andeha izy roako amin'izao fotoana izao fanahy fampisaviana hialo amin'ny ara-bolanao hialo amin'ny tokantranonao hialo amin'ny asanao le fanahy fampisaviana be korotana ao an-trano le fampisaviana be korotana manao sakana ny asany manao sakana ara-bola le mpandrava rena le fampisaviana nampitotongana ny fiainana nandrava ny arenany mitondra aretina mitondra be korotana le manao tsatoka miala amin'ny anaran'i Jesosy miale 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 miala amin'ny anaran'i Jesosy misy olona amin'izao fotoana izao misy karazana fampisaviana ianao taon'ny olona dia irahany ampahory anao io fanahy fampisaviana io tady ampalasa adalanao mitondra aretina ao anatinao misy karazana fampisaviana vokatry ny fialonan'ny olona mba tsy ho tafita ianao fa androany Andriamanitra nafaka anao tsy maintsy manaiky rehery rehetrarehetra ireny androany zay hialy ireny androany hialy ireo androany iongotra ireo androany amin'ny anaran'i Jesosy miala 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 amin'ny anaran'i Jesosy anaran'i Jesosy anaran'i Jesosy anaran'i Jesosy stanina ny aretina stanina ny aretina
afaka fatorany fanaratsy foana ny olana rehetra, afaka ny olona, afaka ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy. Mpandresy izy eo lohan'ny adiny, mpandresy izy vandy olana, milamina fiainana, misokatra ny lalana rehetra ary sitrana izay marary. Tahian'Andriamanitra amin'ny fiangonana, iovany ny tantaram-piainana rehetra, iovany ny tantaram-piainana rehetra, ho avozin'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Andriamanitra. Ndao tsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ary. Sotranao zay Andriamanitra. Sotranao zay Andriamanitra, mankasitraka be dia be anao fa na dia tsy hitany masonay aza dia efa fantatray fa efa manova ny tantaram-piainanay tsirairay avy ianao. Mankasitraka anao eram-po eran-tsaina ny fiangonana, ho anao ny dera, ho anao ny laza, ho anao ny voninahitra mandrakizay, izay rehetra kosa hiara hiteny hoe amen. Ndao tsika hite tanana mafy ho an'ny tompo a. Ho fisaorantsika an'Andriamanitra izany satria efa tena manova ny tantaram-piainanao Andriamanitra. Manana ny fotoanany izy a, kanefa araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo a, tsy hita rehetrarehetra zany Andriamanitra tompontsika izany. Sady izany ve? Dia mandraisa ny toerana izay misy anao a, dia homany sady ny fanatitra izay omenao an'Andriamanitra androany a. Araka ny mahazatra izay fanaontsika moa zany dia ny ampafolo-karena no aterina melo etỳ anoloana. Misy an'ity boîte ihany koa ho fanohanantsika ny émission télé sy radio a, dia afaka mandroso etỳ anoloana zany a izay hitondra an'izay. Ny fanatitra kosa dia ho tatazana manokana eny an-toerana ihany. Ao anatin'izay a dia hanao hira fiderana ireto mpidera ireto. Mandroso avy hatrany tompoko. Misaotra sy mihaja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Misaotra sy mihaja, misaotra sy mihaja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay.
siniasa saja siniasa sini voninahitra ary fatsakana mandrakizay mandrakizay loanatria mamitra sini zanakotry mandrakizay mandrakizay Lambona betsika mafiaro eny saotra siniasa siniasa sini voninahitra ary fatsakana mandrakizay mandrakizay loanatria mamitra sini zanakotry mandrakizay mandrakizay loanatria matra siny zanakotry loanatria mamitra sini zanakotry mandrakizay